dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miraka amintsika indray a ao anatin'izao fampahirezana izay efa mahazatra antsika izao mba handraisantsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray io dia misaotranao hatrany izay satria Andriamanitra tsy mpamandaho ianao, Andriamanitra mahafantatra ny ady izay atrehan'ny olon-drehetra, eny fa na dia ny atrehan'ny firenena azy. Tsy mangina ianao manoloan'izany fa manoro lalana mandrakariva kanefa tsy manery. Nakatahany aminao dia ianao mba hiditra mitsehatra amin'ny alalany fanahy masina, ndresy lahatra ny vahoakanao na iza mba handray ny vahaolana atolotra ao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadana amin'ny tompo no amintsika mandrakariva. Dia amin'ity zao tontolo zao ty tsy laozana olana ary misy antony manokana matombotranga izany rehetrarehetra izany, na eo anivon'ny sambatan'olona, eo anivon'ny fianakaviana, ary tsy afaka ilaza ihany koa fa hoe na dia eo anivon'ny sehatra ara-panao, anivon'ny fiangonana aza dia hoe misy filamina olana foana, eo anivon'ny firenena indrindraindrindra tsy afapela fa olana foana. Reny avelan'Andriamanitra hitranga satria manana tanjona kendren'Andriamanitra dia tsy hatonga ny olona hitady vahaolana ity amin'ity zao tontolo zao ty ho levona tsy maharitra, fa mba handray kosa ny toromarika avy amin'Andriamanitra izay mba hahatonga ny olona tsy hanjeny andro lava fa hibanjina ny fiainana mandrakizay ary araka ny resantsika nomen'Andriamanitra antsika mitombola androm-pahavelomana fa antsika miaina ity amin'ity zao tontolo zao ty na inona sehatra misy antsika mba ahafahantsika manao mandrakizay izay ataontsika, fomba fitenitsika, ny fomba fanaontsika, ny fitondratenantsika, ny asantsika, ny fivavahantsika amin'izao androm-pahavelomana mandalo zao eo n'izahan'Andriamanitra toetrantsika sy amaritana izay mety ho fiefarahantsika rahatr'izay tsisy afabela amin'izany. Ary izany indrindra no mahatonga antsika mandray mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, toromarika omen'Andriamanitra mba hitondra vahaolana ho antsika. Ary Jesosy dia honatrehan'izany rehetrarehetra izany dia nanoro-hevitra mihitsy izy mpianatra ary nizaniza manaradia azy ka Tsaoly ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ary mialohan'izay dia nambaran'i Jesosy hoe aza mitady izay hohanina, izay hotafiana, izay hosotroana, fa ka tsy ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Tena mijery mihitsy Jesosy ny fiainana ary nofon'ny olona, fa milohan'izany rehetrarehetra izany nefa tao amin'i Jesosy ny olombelona rehetra mba hitsinjo ny fiainana mandrakizay dia misy vahaolana eo amin'ny fiainany ara-nofo. Ary izay ny antony ity tenin'Andriamanitra ity mba hahafantarantsika sitrapon'Andriamanitra satria voasoratra ao anatin'ny Baiboly avokoa ny ankamaroan'ny toromarika rehetra ary miseho izany amin'ny alalan'ny tantara ny testamenta taloha, amin'ny alalan'ny fanoharana, amin'ny alalan'ny faminaniana maro isan-karazany izay fanambaran'Andriamanitra dia miloha ny zavatra hitranga. Ary izay Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra ambarany dia miloha avokoa ny zavatra hitranga mba fahan'ny olona mitandrina. Fa matetika kristiana indrindraindrindra angeny tena tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra ny firerehavana fotsiny filazana hoe za mpanompon'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra, za mpaminany, za mpitandrina, za kristiana, za mpanaradian'i Jesosy. Kanefa rehefa za hanatoetra dia tsy manaiky akory ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no ela fa hijeritsika ny hafatra napetrak'Andriamanitra izay mifandrindra mihitsy amin'ny toe-javatra misy amin'izao tontolo izao. Inona tokoa moa no ilana mivavaka raha ohatra tsy misy vahaolana omen'Andriamanitra ka dia nahitsinjo ny fiainana mandrakizay fotsiny fa tsisy vahaolana hoentin'Andriamanitra amin'izao ady izay atrehantsika izao. Tsisy ilana mivavaka fa izay Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra fantany toe-javatra misy. Ary izay nahatonga Jesosy tonga dia teny amin'ity zao tontolo izao ty petraka teo amin'ny toerantsika izy
ny aina ny fiainatsika izy a, miaritry ny atsika izy a, miaritry ny hafanana izy a, miaritry ny orana izy a, miaritry ny adim-panahy izy a, miaritry ny anoanana izy a, miaritry ny fanenjehana izy a, miaritry ny fanaovana tsindrazo lena izy a, reny rehetrarehetra reny miainany reny mba fa mitondra vahaolana ao atsika. Kanefa raha misy vahaolana omeny tsy manery izy akory, fambarany fotsiny zay mety ho fetraky ny fanapahan-kevitra raisitsika de eo tsika no mijery mizaha-toetra ny tenatsika, indrindra raha tena mpivavakytsika hoe tena matoky amin'Andriamanitra zay vavahako eo ve fa io mahafantatra ny toe-javatra misy ary manana ny vahaolana antonona isaky ny vanim-potoana. Mpanjaka faharotoko fahenina ny jerevantsika zay raha fitiniko vetivety ny tantara tsy maninona vakitsika ny andiny fahavalo toe-javatra misy teo anivon'ny Siriana zay nikasa anao fairano sy ambabo ny Israely tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa ny Israely nanany mpanjakana izy, nanany vahoakana izy, nanany miaramilana izy, kanefa nampiavaka ny Israely keo de misy olo-kendrika eo, misy mpaminany zay manolo-tsaina ny mpanjaka mandrakariva mafirenena no fidian'Andriamanitra azy. Torak'izany keo na de ny firenena Jentilisa ary tsy hoe nisy mpanjaka atao de mpanjaka tsirafesy mandidy fa nanany olo-kendriny keo izy, nanany ombiasina izy, nanany zay verim-pivampisolona izy a, nanolo-kevitra azy na de diso ary ny Andriamanitra zay mivavahany. Raha matetika toe-javatra mitranga mihitsy eo anivon'ny fitantanana firenena, sy ny mpitantana ranofo zay mandray ny toromarika avy amin'ny mpitantana ara-panahy. Ary zay no ezahantsika isintomana lesona satria marina foana ny tenin'Andriamanitra. Nanomboka eo amin'ny 15 zay famivakitsika tamin'ny farany hoe mpanjaka ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe ariananina no itobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo andromaka ny ananiny ianao fa any no idinany Sirianina. Ary mpanjakan'ny Israely ozy naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina azy tsy indray mandeha na indroa azy. Tetikady nataon'ny mpanjakan'ny Siriana mba hamelezana ny zanak'Israely ary anjery mifaritra azy ho miditra mamely ny zanak'Israely naniraka ny miaramila fa saingy ny zavatra mitranga de ty fantatra lehilahin'Andriamanitra zay tsy iza fa mpaminany Elisa nafantatra tetikady nataon'ny Siriana. Zavatra tiana fantatritsika de zao tsy manaonao foana koreto Siriana reto fa matoy izy nampaniraka olona amin'ny toerana anankiray mety namelezana ny Israely de fa misy ihany keo ny iraka zay nalefany mba hijery hoe manahoana aiza no faritra ahafahantsika miditra mamelona zanak'Israely. Ary tsy vitan'izany keo fa nisy mihitsy pitsikilo teo amin'ny Siriana zay nahafantatra tsara ny Israely zay mody miavana amin'ny zanak'Israely mba fahany manome ny tatitra rehetra mahakasika an'ilay firenen'ny Israely. Kanefa teo anatrehan'izany nahery ny Israely satria nanany mpaminaniny zay nahafantatra ny tetikady nataon'ny Siriana. Rehefa tsy naomby ilay tetikady natao satria nandray anatra ny mpanjakan'ny Israely nyeno ny feon'ity mpaminany ity de ina tranga ny 120 de sosotra indrindra ozy ny fony mpanjakan'ny Siria no izany zavatra zany ko niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy tsy ambaranareo ava ozy zay eo amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko ozy fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjakan'ny Israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrinao azy. Ohatra ny nahavariana satria atezitra ny mpanjakan'ny Israely ny Siriana de nieritreritra izy fa misy mamadika ao amindreo olona be iziny ao amindreo miaramilany izy amintsika no mamadika de mahagaga ny valiten'le mpanompony anankiray hoe tsy misy mamadika anao mihitsy ange aty amin'ny firenena Siriana
fa ilisa mpaminany izy eo amin'ny israely no milaza ny mpanjakan'ny israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrinao azy ohatra ny mahavariana le valiteniny ao no mono nahafantarany te mpanompony ty hoe elisa ke no mahalala ny tetika rehetra nataonao e fa ty mpanompony zay miresaka amin'ny mpanjaka ny Siria ty de karazana pitsikilo amin'ny tany zanak'Israely zay manome ny hevitra rehetra mba hoentina mamely ny firenen'ny Israely kanefa na inona zany tetikady nataony sy ny toromarika nomen'ireo pitsikilo ireo fantatry elisa daholo zany rehetrarehetra zany avy amin'ny toromarika nomen'Andriamanitra azy ka nahatonga azy nanome toromarika ny mpanjakan'ny Israely mba hiambina mba tsy ho tafian'ny firene kafa ary zany zavatra manaitra eo ny lohan'ny firenena tsy misy mihitsy hoe tena firenena anankiray amely firenena anankiray ka tsy antany mahakasika an'iny firenena iny tsy maintsy misy pitsikilo mahafantatra manahoana ty firenena ho tafiany ty manahoana nisan'ny miaramilany ao satria matoa izy anafika de misy zavatra kendreny ao anatiny ary azo lazaina ihany keo mety misy keo avy am'le firenena tafiany miray tendro amin'ny mpanafika vokatry ny tombotsoa zay omena kanefa raha mbola miankina amin'Andriamanitra le firenena de misy foana le mpanolotsaina ny mpaminany zay rahan'Andriamanitra mba hiaro ny firenena matahotra azy ary tam'izay vanimpotoan'izay nandray fanapaha-kevitra ny mpanjaka tsy mompanina manao tena verina ny mpanjaka andao andeha ozy izao zay hitoerany mba ny rahako isambotra azy ary nolazainy tamin'ny indro ao dotany izy zany hoe na de eo ary ma Israely ny Israely de misy ihany faritra nafahany reto Siriany reto mitsofoka kanefa tsy afaka namely ny Israely fa ny zavatra nikendreny reto mpanafika reto Siriany reto de le olona tena heverina fahavalo mahafantatra ny tetika rehetra hamelezany io no mikatsahany aizany misy any Elisa de fantatra eo ao dotany izy zay manaprofo amitsika hoe reto Sirianina mitady amely ny Israely reto de afaka mifamezivezy mihitsy tao amin'ny Israely ary afaka nandray ny toromarika rehetra mahakasika ny firenen'ny Israely mba ahafahany manafika azy ahoana ny mahatonga atsika ilazan'izany satria fantatro reto Siriany reto hatramin'ny toerana zay mipetrahany Elisa inona ny zavatra nitranga de ny 700 de nampandeha Sôvaly sy Kalisy izy ozy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina reo ary nanodidina ny tanàna tsy nanodidina ny Israely nanodidina ny tanàna ny Elisa satria io ihany mahafantatra ny tetikady entina hamelezana ny zanak'Israely de nandefa miaramila izy be de be nefa olona anankiray no kendrena ary rehefa nifomaraina koa ny zatoviny lehilahy an'Andriamanitra ozy ka nivoaka de ndreo nisy miaramila Sôvaly ary Kalesy manodidina ny tanàna de ho le zatovy tamin'ny indrisy tompoko ahoana ny ataotsika ary ho Elisa aza matahotra ozy fa momba atsika de bera no momba azy eo ny tena mampieritreritra miaramila be de be avy amin'ny Sirianina manodidina ny tanànany Elisa tsy taitra tsy matahotra ary hafahafa le teny zay nampitanisa tsy manana gardakora tsy manana mpiaro izy arabaky teny kanefa ny teniny tam'le zatovy manampy azy aza matahotra ozy fa ny momba atsika de be no ny momba azy afaka mipetraka amin'ny toerana Elisa sika raha tena mentehatra amin'Andriamanitra atraizana ifatokisatsika fa ny momba atsika de be lavitra no momba ny fahavalo fa matetika le kristianina anarany kristianina tsy manam-pinoana kristianina metehatra amin'ny hery ara-nofy fa tsy kristianina metehatra amin'ny herin'Andriamanitra fa Elisa teto tena ny avaka mihitsy tsy nanatahotra izy ary nampahery na de ny mpanompony teo ambany fahefany azy hoe aza matahotra manoloana andreo miaramila be de be alefa ny Sirian'ireo fa momba atsika ozy de be lavitra no ny momba azy ary Elisa ozy mivavaka hoe Jiovy mifona aminao
mipahiratony masony mba hitany, ary Jehova napahiratra ny mason'ilay zatovo, ary de nahita izy osy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafa manodidina any Elisa. Nahiratra ny mason'ilay zatovo, nahita ny reto tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafa manodidina, azo antoka fa nisy mpitaingina reo, ary reo le miaramila ny lanitra, reo le ambaran'ny soratra masina hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina an'izay matahotra azy. Todika amintsika kristianina nenenina fahefana izay misy atsika, hatraizany fahatokitsika ny Andriamanitra io, hatraizany fahatokitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova mitombo ny manodidina zay rehetra matahotra azy, hatraizany fahatokitsika ny hoe sambatra ny firenena zay manana an' Jehova ho tokony hatraiza zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa tena jerevana de mitoky amin'ny nofo mandrakariva, tsy matahotra n'Andriamanitra, anarany fotsiny marina ny tenin' Jesosy ity fireneny ity manajan'olona, fa ny fony kosa lavitra mitady vahaolana ary ny manahirana de zao tsy vahaolana ao amin'Andriamanitra. Ary raha mba azo eritreretina reo, raha mba hoe samy firenena ihany mifampitady vahaolana ao anatiny, tsy mampanina fa mitady vahaolana any amin'ny firenen-kafa, zay firenen-kafa araky ny resantsika hoe matoa Siriana, Amely, ny Israely, de zao misy tombontsoa kendreny eo, misy pitsikelo alefany eo, tsy mipetrapetra-potsiny reo, fa matoa izy manaiky, de zao misy zavatra kendreny eo, fa tsy mahita lavitra tsika eo anatrehan'izay ka mitady vahaolana ao amin'le itiavany azy mihitsy. Fa tsy fantatrika ny zavatra hitranga rehefa aveo, fa tsy misy mihitsy hoe tena tsika ve de eritreritra hoe firenena any ivelany de hitsinjo zay ampandrosoana ny firenetsika, fa matoa izy manaiky de zao zay tombontso ho azy ny tediaviny. Fa Elisa teto tsy natahotra an'izany rehetrarehetra zany na mifampirara tamindreo miaramilan'ireo, fa natoky an'Andriamanitra izy, ary araky ny resantsika tamin'ny farany io, izy tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe asio reto, fa mivavaka fotsiny izy mba ahitan'le zatoviny, fa momba azy de be lavitra no momba an'ireo miaramila fahavalo mamely azy ireo. Gaga le mpanompany teo anatrehan'izay ny 120 toy izatsika, de nidina nakany aminy ireo ozy ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifona aminao aho ozy, ataovy manjambeny ireto olona ireto, ary de nataony manjambeny ireo araky ny tenin'ny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy tia no lalana ozy ary tsy tia no tanàna, fa manaraha ianareo ozy de hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tediavinareo de nentina nakany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo de hoy Elisa, Jehova apahirato ny masony reto mba hitany, ary Jehova napahiratra ny masony de nahita izy ka indro tao fovoan'ny Samaria izy. Nentin'ny Elisa, ary zay le finoana mivaivay tao anatin'ny Elisa. Ary izy mivavaka indray, tsy mivavaka tsona amin'ny mpanompony izy, fa mivavaka tamin'Andriamanitra mba ampanjambena, zany hoe mba tsy ahita ny tena marina reto fahavalo reto, ndikan'izay kory tsy hoe jamba tsy nahita lalana, fa le vavaka nataon'ny Elisa de zao mba hinony reto miaramily reto ny tenin'ny Elisa, ka afahan'ny Elisa mitondra azy any am'izay tiany Elisa hitondrana azy. De nanjary takona ny masondreo, tsy nafantatra tsony hoe tena misy tetikady keo angeny ny Elisa eto hoe mba andresy lahatra ny reto olona reto hoe tandremo mikitikitika ny mpinompon'Andriamanitra, mikitikitika firenena voatendrin'Andriamanitra, nanjambena ny masony reto miaramily reto. Ary tsy Elisa no nampanjambena ny masony, fa ery avy amin'Andriamanitra natonga ny reto tsy nahita zay mety ho tetikady nataon'ny Elisa. De nentin'ny Elisa am'izay tsy tia ny tanàna ozy fa andao anaraka, satria ny tiany tanjona ankendren'ireo de hamelany Elisa, kanefa takona ny masony tsy nafantatra fa io Elisa zay miresaka amin'io ange, io no mahafantatra ny tetikady rehetra tiany Siriana amelezana tanànan'ny Israely. Nanjary tsy fantan'izay fa nanaraka fotsiny zay nitondran'ny Elisa azy, de metin'ny Elisa izy de inona ny zavatra mitranga, tsy tia ny lalana ozy ary tsy tia ny tanàna, manaraha ianareo de tondranareo any amin'ny lehilahy tediavinareo
de nentiny nakany Samaria eo a rehefa tonga tany Samaria izy ireo de hoe Elisa Jehovah ampahirato ny mason'ireo mba ahitany ary Jehovah nampahiratra ny masony ka nahita azy a de indro tao voan'ny Samaria izy lasa le Siriana mitady amin'ny fahirano any Samaria lasa izy indray nataon'ny Samaria fahirano tsy afaka mikofoka fa teo voan'ny Samaria tsisy azo ny atao eo anatrehana zany rehetrarehetra zany ary azo antoka tanteraka Elisa teo anatrehan'izay fa tsy maintsy nampilaza ny mpanjakan'Israely miaramila an'Israely vaokan'ny Israely hoe aza matahotra nareo fa hoetrikeo eo anatrehanareo ny fahavalo mitady amely atsika de io natonga ny Elisa ny vavaka nentehitra tamin'ny herin'Andriamanitra hoe ataovy manjambena ny mason'ireo manjambena tokoa ny masony tsy nahita tetikady nataon'ny Elisa manaraka ny Elisa be fahatanytany fotsiny jerevana am'izay rehefa tonga teo voan'ny Samaria nyvavaka tamin'i Jehovah ataovy tsapany reto aizy izy torakovitra ny Siriana satria izy le nitetika amely le tetika no fahirano izy indray nataon'ny Samaria fahirano teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mahagaga ny herin'Andriamanitra atraizany finoatsika an'izany tena fahavalo mitady amely fa tsy nisy hetsika akory natao ny zanak'Israely fa no le mpaminany zay nanoro hevitra ny mpanjakan'ny Israely de ny mpanjakan'ny Israely mbaky ny vahoaka rehetra ihany keo nanaiky ny teny lazay ny le mpaminany de ny andro fotsiny inona indray mibaiko avy amin'Andriamanitra de io ny zavatra mitranga hoe tena aza matahotra fa na de tsy niteny an'izay raha tato matotonga teo voan'ny Samaria de fa nisy fampilazana de ny melosady mpanjakan'ny Israely sy Samaria ny zanak'Israely rehetra hoe tena hoentiko eto anatrehanareo ny fahavalo nitady amely atsika de reo vonona daholo miaramila vonona ny vahoaka rehetra vonona hatrany mpanjaka fa ny andro kosa ny toromarika avy amin'ilay mpaminany nahiratra ny masony reto miaramila ny Siriany reto torakovitra tanteraka reo izy teo voan'ny miaramila ny Israely eo voan'ny vahoakan'ny Israely ary teo nahiratra koa ny masony ay ty olona nitondra atsika ty le mpaminany ty le tediavitsika tena hovonona hosamborona torakovitra ny Siriana torakovitra ny fahavalo satria Jehovah no miady ho azy ary zany rehetrarehetra zany de tantara mahafinaritra ampitaina amintsika mba andinihantsika ny soratra masina raha milaza ny tenatsika ho kristianantsika fa tsy misy afa-tsy eo amin'Andriamanitra rehetra ihany no ahitana vahaolana fa na inona ataotsika ka hitady vahaolana hery amin'ny hery nofo ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy afaberytsika tsisy olana miva zany fa raha tiatsika hiva ny olana eo amintsika mariny eo no anivon'ny tokantrano mariny eo anivon'ny fianakaviana mariny eo anivon'ny fiangonana mariny eo anivon'ny firenena misy foana Siriana nitady amely atsika na Siriana ara-panana ara-nofo fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra rirany no afaka miditra antsehatra mba fahatsika mandresy an'izany fahavalo zany inona no afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika miverena amin'Andriamanitra mitediava vahaolana amin'Andriamanitra fa afaka maneraka ny miaramila amin'Andriamanitra manavitra antsika voninahitra n'Andriamanitra rirany fa afakisika sotranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teninao indray izay tonga taminay teny feno fitiavana teny manoro lalana teny mitondra vahaolana kanefa matetika zatra loatra izay zanak'olombelona no miezaka amin'ny herin'ny tenanay ka tsy manaiky ny hery atolotrao angatahany aminao teny fanainao masina no ndresy lahatra tanteraka tompo mba tsy ho fomba ivelany fotsiny matony intsona ny anarinao sy anatanao fa mba anaiky tanteraka mihitsy ny sitraponao mba mitondra fiadana ho anay tsiraray avy de misaotra indrindra ra io ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva